itsangako velona ny maty. Ilay mpanjakan'izao tontolo izao anangananay eo amin'ny fiainana mandrakizay. Hankahiranareo amin'ny asa tsara sy ny teny soa ny Tompo. Tsy mba Andriamanitry ny maty izy fa Andriamanitry ny velona. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Omba antsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia kafaliana mandrakariva ary no hitsidiana ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alady fahen'ny volana Novambra 2024 alady fa 2030 mandava taona D. Anambarany ny fampianarana sy loha hevitra aroson'ny fiangonana hoe hitsangako velona ny maty. Ny vaky teny telo aroson'ny fiangonana no mitaonantsika handalina ny finoana akasika ny tsy ambaratelo ny fitsanganako velona any amin'ny boky faharoa Makabeo toko fahafito andininy voalohany sy faharoa ny fahasivika hatramin'ny fahafarambyfolo. Ilazany hoe ilay mpanjaka an'izao tontolo zao hanangana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ambaran'ny vaky teny voalohany nalaina tamin'ny ity boky Makabeo ity fa ny olona tena mahatoky an'Andriamanitra ka tsy mivadika amin'ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra, eny fa na dia mbola somamy samby ihany azy zany tany amin'ny testamenta taloha dia mahatoky fa na ho vonoina ho faty amin'ny fomba fiainao bibiana azy toa azy 7 mirahalahy niaraka tamin'ny reniny teraka azy dia mahatoky fa Andriamanitra anangana azy ireo ho velona. Sambatra ho ilay vonoina farany tamin'izy 7 mirahalahy izay maty ny tanan'olombelona fa manam-panantenana avy amin'Andriamanitra fa hatsangany ho velona. Io teny feno fampanantenana io nentiny niatrika ny fijaliana sy ny fangirifirina ary tsy niemitra nanoloana ny abibiana nataon'ilay mpanjaka izay namono azy ireo. Ny vaky teny faharoa dia manohy ao amin'ny taratasy faharoa amin'ny masinda Paolo an'ny kristianina tany Tesalonika ao amin'ny toko faharoa andininy fahinambefolo ny toko fahatelo andininy fahadimy ilaza hoe ankairanareo amin'ny asa tsara sy ny teny soa ny Tompo. Na dia nahatsapa fa nofidian'i Jesosy Kristy sy nomeny fahasoavana rehetra ahafaha mitorina evanjely atraizatraiza azy masinda Paolo dia mbola nanao fangataham-bavaka tamin'ireo kristianina tao Tesalonika satria tsapany fa mafy ny ady hatrehany. Fianarana ho antsika ihany koa izany mba hivavaka ho an'ireo rehetra irahan'Andriamanitra hitory ny vaovao mahafaly. Ny eo ny papa, ny eveka, ny pretra sy ny mpanao rarahamasina rehetra. Dia tsaroantsika rehefa namangy antsika teto ny papa François tamin'ny taona 724 nilazany hoe mivavaha. Ity nambara masinda Paoly ity io averiny io satria ny fiombonam-bavaky ny kristianina manontolo dia manome hery izay nofidian'Andriamanitra atotosa hatramin'ny farany niraka nakinina taminy sy ahafaha mitondra famonjena ihany koa ho an'ireo vahoaka nandrahana azy. Dia i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko faharoapolo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo ilazany hoe tsy mba Andriamanitry ny maty izy fa Andriamanitry ny velona. Hitsangako velona ny maty. Toy ny fanaon'i Jesosy dia tsy hoe fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny teny na fanoharana no ataony mba hahazahoany izay manontany azy ny trangam-piainana samihafa izay mety ho takatry ny sain'olombelona fa ny fiainany mihitsy no zarainy. Raha amin'ny alalan'ny soratra masina nentin'ny olona manohana ny heviny dia i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona mihitsy no manazava ny voalazan'ny soratra masina. Raha mampianatra momba ny fitsanganako velona izy dia tsy angano na harira no entiny manambara io fahamarinana io fa ny tenany nataony ohatra. Raha ny sitrapon'Andriamanitra tokoa hatrany am-piandohana dia ny ahasambatra antsika mandrakizay ny lalam-pikasana. Ary dia no amafisin'i Jesosy io any amin'ny Joany toko fahatelo
ilazany hoe tia loatra n'izao tontolo izao Andriamanitra ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy. Saingy manaja ny safidim-pontsika olombelona izy. Manoloana amin'ny fahafatesana tsy misy afaka amin'ny safidy intsony isika olombelona. Tsy maintsy mandalo amin'ny lalam-pahafatesana na iza na iza. Fa ny fiainana aorian'ny fahafatesana io no ambaran'i Jesosy fa isy tokoa ny fitsanganako velona. Fa eo dia mizara roa ny lalana. Isy no ho any amin'ny fahasambarana mandrakizay toa ny Lazara, ilay mahantra tetỳ an-tany, ilay tsy mba nisy nijery, tsy mba nisy nangoraka. Izay no ho any atratran'i Abrahama hoy Jesosy tamin'ny fanoharana io. Fa izy koa no ho any amin'ny fijaliana sy ny fangiriforiana mandrakizay toa n'ilay mpanan-karena tsy mba nitsinjo ireo mahantra sy nijaly. Nanao ampimamba izay rehetra nananany. Hanika na nisy mahantra sy mijaly tonga teo aminy aza dia tsy nitodian'ny maso kely akory. Fa io fanoharana momba Lazara sy mpanan-karena io nilazany Jesosy hoe ny any mba niatra nyity mahantra dia ny alika. Izany hoe ny zavaboary hafa izay tsy mitovy laharana amin'ny olombelona akory no any mba niatra ny olombelona tao amin'ny fahoriana. Izy Jesosy ilay mampianatra ny fitsanganako velona ihany koa no nisantatra io fitsanganako velona io rehefa novonoina nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana maty ary nalevina atelo natao am-pasana araka ny voalazan'ny soratra masina. Tsy navelan'Andriamanitra olo fa natsangany ho velona. Rehefa tafatsangako velona dia nakarina amboninahitra any an-danitra. Izy no mitsara ny velona sy ny maty. Io Jesosy io no nampanantena ny fitsanganako velona sy fahasambarana mandrakizay ho an'izay maharitra manompo azy sy manatanteraka ilay didim-pitiavany izay any lala tokana mitondra makamy fahasambarana. Izay tanany fiangonana mandraka kehitriny ihany koa io fampianarana momba ny fitsanganako velona io izay tany saina ao amin'ny fekemponoana ilazana hoe izaho mino ny fitsanganako velona ary ny fiainana mandrakizay izay finoana miampita ao amin'ny fiainana maha-kristianina izay no mandrakitra ny misteri ny fitsanganako velona. Ka eto dia ny fiainana aoriana ny fahafatesana izay no mitondra makany amin'ny fitsanganako velona. Ka izay nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka nambara masina matio inona moa ilay lalana mitondra antsika makany amin'izay fitsanganako velona hitovizantsika amin'ireo anjely tsy mandalo fahafatesana ho Jesosy ary ilarantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika hatrany am-piandohana dia ilay nambaran'i Jesosy hoe raha tianao ny tongany hiaino ny fitiavana. Ny fitiavana an'ireo mahantra sy mijaly. Fa izay rehetra nataontsika tamin'ireny dia ataontsika amin'Andriamanitra. Ka nambara tery am-piandohana hoe ity volana novambra ity no atserovantsika ireo havana efa nodimandry. Izay no lalam-piainana ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka ny fampianaran'ny fiangonana dia misy ny hoe eglizy sambatra. Dia ireo efa eo anilan'Andriamanitra sy ireo olo-masina. Misy ireo mbola eglizy miady dia ireo fanahin'ireo havantsika ao amin'ny hafandiovana izay ananantsika velona adidy ny mivavaka ho azy ireny mba hisehoany ny famirapon'Andriamanitra ka andraisany azy ireo hiara-tsambatra aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary tsy adinontsika ihany koa ny mivavaka ao antsika mbola mamakivaky ity fiainana ity mba tsy anje ny andro lava. Ka rehefa tonga tokoa lalan'ny fahafatesana izay dia avy manana aina rehetra dia io ilay nambara hoe ho aiza tokoa no izorako ho any amin'ny fahasambarana mandrakizay sa ho any amin'ilay fijaliana. Efa natoron'i Jesosy ary ny lalana raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fitsanganako velona manaova ny marina miaino ny fitiavana. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Mitsodrano sy tsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra.